Mbola faly koa ny chef-marisy miaraka amintsika eto amin'ny NBS amin'ny fandarana Mafilotra Isamaraina amin'ny ora sasany ny best of rehefa lady amin'ny 1 ora sasany dia faly zay manolotra anareo ny tsara sy mahafinaritra ny fanteny eto anatin'ny SMS ny mailaka dia hoe mataovy moramora indray le budget tena raisina daholo zany ny fangatanao rehetra ataontsika moramora kely indray aloha ny budget ny zavatra ataontsika ary androany aorinany tia sainte kely tia dia anombokontsika sakafon'olona roa no ataontsika sakafon'olona roa atotokena 125 grammes voatabia anankiray tongolo atsasany tongolo atsasany dia poivron atsasany avelatsika zany zay miandry kotomila dia tongolo maitso dia courgette atsasany betsaka teo zay ilaina dia carotte atsasany dia aubergine atsasany zay ny sakafona olona roa ataontsika voilà averiko indray atotokena 125 grammes dia carotte atsasany poivron maitso atsasany voatabia anankiray tongolo atsasany dia tongolo maitso somary akelikely ohatr'izao dia kotomila kelikely ohatr'izao courgette dia aubergine ny zavatra ataontsika ary dia ataontsika mbola tabatra daholo reto ataontsika ende daholo ny carotte sy ny légumes rehetrarehetra ataontsika ende daholo efa nampianariko anareo iny izy ny ende izy ny julienne tonga zany ianao dia fa afaka mitsena rehefa avy eo dia va zay ny lista ny marsianao any carotte atsasany tongolo oignon atsasany aubergine atsasany courgette atsasany tomate anankiray totokena 125 grammes alefatsika koa ny poivron ataontsika ende zay tianao zany na poivron maitso na mena na mavo mety daholo ataontsika standard le maitso satria abidibe ny olona tsy mahita poivron maitso sy mena mavo sy mena dia alao ataontsika maitso voilà ataontsika mitambatra daholo alaitsika ny aubergine dia alaitsika ohatr'izao ny sisiny zany hoe linofony bio anatiny tsy ampiasaitsika linofony bio anatiny tsy ampiasaina ataontsika ende daholo ho anareo zay mba fa mahitahita kely amin'ny lakozia ohatraohatra ny manao ratatouille ataontsika ny aubergine farany dia ny courgette ohatran'izay koa asoritsika le hodiny matevitevina le nofony be iny tsy ilaitsika fa azo aprimina anaovana lasopy somary misy simba anatiny ao fa tsy mahino asoritsika ohatran'izao asoritsika misy le simba dia atao ende daholo atao julienne aloha izy atao lavalava dia avy eo ende
Voilà, atambatsika eo. Ohatran'izay ihany koa ny voatabia. Ataontsika ohatran'izao dia asorintsika ny voaniny. Tsy arina iny no azona vona saosy iny astuce kely ny ozintsika hoe ny voatabia tsy dia tsara loatra amin'ny olona misy goty. Tsy ny voaniny zany na le ao anatin'iny ny ratsy fa le hodiny. Zany hoe rehefa manao saosy anao dia azonao voasana ny voatabia raha ohatra ka misy problème goty ianao raha anatina klebana goty ianao dia iny manko zany misy kleba koa manko ny goty zao. Ohatra hoe BM dia misy ana klebana BM dia ny goty koa zay manana klebana goty rehefa tonga ny amin'ny sakafo na klebana goty zany fa tonga dia légume fotsiny hoany tsisy ny inona mihitsy. Dia ataontsika endive, ataontsika en julienne, avy eo ataontsika endive. Averiko foana fa torohevitra ho an'ny renim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana sakafo isan'andro natao eto amin'ny Mafilotra. Nefa tsy manakana an'izay olona mba manao asa fivelomana moa zany mba makamaka kely an'ilay izy ity farany vao ataoko. Ataoko koa ny oignon ataoko lavalava ohatr'izao aloha dia avy eo ataoko ohatran'izao. Voilà. Vita ny laivantsika an'ireto ny potipotiny légume tsy arina fa mbola ilaina. Dia alaitsika ny lapoaly na vilany kely ataontsika ambony fatana. Asitsika menaka tokony indroa sotro asitsika menaka tokony indroa sotro. Rehefa miditra andakisiona zany madio daholo ny légume, madio ny lakozy, avy manasa tanana tsara mihitsy tonga dia tsy mivoaka antsony. Akoatio tsara mihitsy fa ny fotoana ijerevanareo Mafilotra no ahitanareo ny temps de cuisson ny fotoana andrahoana azy. Alefako ao anatin'ny ity ny oignon aloha. Rehefa zay asiako tongolo gasy kely anankiray anankiroa tetehako madinika ohatran'izao. Dia risoleko miaraka amin'ny tongolo oignon. Risoleko miaraka amin'ny tongolo oignon. Mandrafana menaka dia ataoko ny fikarakarana ny tongolo maitso sy ny kotomila. Rehefa madio tsara izy asorona amin'izay ny fakany. Asorintsika amin'izay ny fakany dia tetehintsika madinika ohatran'izao. Voilà. Dia avelatsika risole kely ity tsy atao may fa risolena kely. Ao anatin'izay ao anatin'ilay totokena asiako sira kely atandremo tsara ny sira. Asiako poivre kely asiako 4 épices kely asiako menaka kely tokony erany sotro kely. Dia fangaroko tsara amin'ny sotro kely ao izy fangaroko tsara ao. Dia maka kely amin'ilay kotomila sy tongolo maitso teo dia afangaroko ao.
Manaraka tsara nareo manaraka tsara mihitsy kotomila sy le tongolo maitso afangaro kely miaraka aminy ao rokotsehako tsara mihitsy avelako hipetraka kely rehefa manomboka risole hoe rehefa mikonsaratsara misarasaraka ny tongolo igny ao dia arotsako ny légume rehetrarehetra teo arotsako iny da avelako endriky endasina miaraka amin'ny voatabia miaraka amin'ny dia saromako kely ty mbola tsy nampiasaiko ny ambony le kotomila sy le tongolo maitso iverina ato amin'ity atotokeny ty asiko 4 épices poivre sira menaka ary tongolo maitso sy kotomila rehefa zay dia makitsika kely ohatran'izao dia atao ohatran'izay fanaovana azy tsy atao an'izao reste amin'ny tany ohatr'izao dia fihezina reste amin'ny tany ohatr'izao dia fihezina fa madio tsara ny tanana dia petraka eo ohatran'izay koa ty reste amin'ny tany ohatr'izao dia fihezina nareo aitsiko ohatr'izao dia afindrako aitsiko ohatr'izao dia afindrako aitsiko ohatr'izao dia afindrako dia mipetraka eo dia avy eo alaiko ny farany sakafon'olona anankiroa ty mahazo anankiroa mahazo quenelle de viande anankiroa avy quenelle amin'ny filazan'izao fomba fanaovana zao raha boribory izy dia boulette raha ohatran'izao izy dia quenelle voilà mipetraka io dia isaky kely tsika anasa tanana dia miverina amin'ny plateau indray rehefa afaka ny sainte kely tsika dia jerentsika fandroany le nahandro jerentsika fandroany le nahandro eo dia asitsika ketchup tokony ho eran'ny sotro ihany tsy mahazo atao betsaka dia asitsika rano tokony ho indroa sotro zay eran'ny sotro ketchup ny rano indroa sotro dia apiko menaka farany amin'izay indroa sotro dia asiko sira dia asiko poivre asiko 4 épices kely voilà dia karakarako tsara dia alefako lay zava-maitso ny kotomila sy ny tongolo maitso zay nitetehako teo karakarako tsara ahenako ny afo 3500 watts izy teo dia ahenako ataoko 1800 watts ao amin'ny azirika ambody avarado apita en total no misy anazy io rehefa zay dia alaiko le quenelle de viande dia ataoko eo amboniny eo izy efatra dia saromako tsy karakaroko fa saromako voilà dia isainte kely indray tsika dia hiditra amin'ny manaraka indray étape farany ary dia sokafako ny vilany dia karakaroko moramora avadiko fotsiny la izy avadiko fotsiny dia vonoko ny afo fapatrevana kely arao tsara lay rano indroa sotro le menaka indroa sotro voalohany menaka indroa sotro alohan'ny naovana le rano ketchup eran'ny sotro arao tsara azadino izy 4 épices mba tsy
apa ny légume manko raha mba tsy épicé kely dia lasa fady ny dikany fady dia hoe matsatso kely dia asiana an'izay vita amin'izay zay a dia alaiko ny lovia dia loarako an'olo ny légume croquante tsara ny tena croquante tsara mihitsy ny légume eto a azadino misy aubergine fa ny aubergine mamety tsiro anazy voilà dia alaiko a ilay a de quenelle de viande a vetivety fotsiny asitsika kely an'ity manjary tsy hitany eo ambaniny ity mba fotsy a misy an'ity a zay ny sakafontsika androany a légume varié au quenelle de viande zany hoe arao tsara ny ambaratonga fa ny ankizy tsy tia légume rehefa mihinana an'io a dia tena tia légume manomboka eo betsaka ny ankizy tsy tia courgette aubergine poivron rehefa io nanaovanao azy a dia tiany ankizy misaotra antsika nanaraka ny Mafilotra hatramin'ny farany a mbola faly koa zany mbola miaraka aminao isan'andro azadino isaky ny amin'ny enin'ora sasany maraina ary ny best of amin'ny 120 sasany rehefa lahady a miarahana amin'ny chef Marius arao ny page ny MBS ny anankiray a misokatra ny fisaotananarana fans club dia ataovy a SMS amin'io numéro en chef Marius io a ny adressinareo ny numéro téléphone-nareo ny anaranareo ny toerana misy anareo dia atsononareo amin'ny fotoana zay iarahantsika ny ao anatin'izay fivorian'ny fans club zay a tsisy resaka hafa fa dia resaka sakafo fotsiny no iarahantsika veloma tompoko amanaraka indray